Ity no taratasy nosiniaviny be ny tanàna nainandriatsitoaina ny 3 Jolay lasa teo izay nampanateriny ny huissier de justice taty amin'ny foibetoerany MBS Nospatrana. Ity taratasy ity dia manatsahatra ny contrat de bail ny fanaovan'ny MBS sy ny commune Antananarivo renivohitra ny 8 Aogositra 2024 momba ny fanofana ny tanin'ny commune eto Nospatrana. Usage personnel no antony ambara anatin'ilay fampitsarana tampoka ity fifanarahana ity izay tsy nisy nahalala azy avokoa nareo filakevitra munisipaly aza. Tsara ny mampafantatra fa efa nisy ny fanamafisana ity contrat de bail ity ny 12 Martsa 2024 arak'ity taratasy mazava ity fa dia ninina tsy nasiana vidiny akory. Mazava tsara mantsy ny vokatry ny fifanarahana fa tsy fandoavana ny ofan'ny toerana ihany no azo ampiatona ny fifanarahana saingy ninina ny fafana sinoadinony zany. Tsy fantatra mazava moa no anton'ity fanapahan-kevitra ny be ny tanàna ity. Ny tsapa aloha dia karazana fanapara-pahefana ihany ary azo heverina fa misy ifandraisany amin'ny tontolo politika misy amin'izao fotoana izao. Satria ve mitarika ny mpanohitra ny filoha Marc Ravalomanana dia anaovana antso-jay ny fananany. Tena lahara-pamehana ve izao fanapahan-kevitra izao amin'izao krizy ara-pahasalamana misy eto Madagasikara izao? Tsy mandray lesona amin'ny zava-misy eto Madagasikara mihitsy ve ny mpitondra? Nisy fahasahiana mihitsy nataony tiabe ny tanàna n'Antananarivo milaza amin'ireo tsara ino tsara. Laza hoe résilier contrat de bail any amin'ny MBS izy. Zany itsy anatin'ny MBS marina zany créé io. Satria motif hoe de reprise pour usage personnel. Nampiasaiko azy fotsiny hoe motif zany de reprise pour usage nahoana. Fa fahasahiana koa ianareo manao an'izany. Mbo mahay lalàna ihany ianareo sa tsy mahay lalàna sa dia milasa mera ho azy tao. Mera mbola mandala ny conseil d'état raha miresaka hoe zao doubloniste desanareo tena izany dia mera. Tena miresaka aminao mihitsy tena mivantana direct mihitsy iresana zany. Ary miresaka mihitsy hoe tokony tsisy atao raha zany hitantsika ela vonany eo. Fahasahiana mba tonga atao manao an'izany zavatra fahasahiana tsy tokony atao zany. Ty hodidina ho tonga dia akatony hitantsika eo. Fa anjaranao daholo responsabilité io. Za mbola tsy nifamaly taminao, tsy mbola resaka ninina taminao. Fa ianao tokony mieritreritra tsara hoe za mibaily zany dia ataovy aloha ny fahalalana sy ny fahaizana sy ny fanatanterahana. Malala aloha dia mahay hoe inona atao hoe baily. Jerevo, inona nazony an'ilay baily ary inona ilay contrat. Dia efa avy eo alefaso indray ny fahaizanao. Hoe misy le conseil manaraka anao avy eo sa dia tereniny fotsiny sendra pression any ianao. Zay ny zavatra misy. Dia tateroa raha ataovy ny anao hoe zao nanaovana azy. Raha mbola tamy misy lalàna koa tia tsy possible zany. Ary tsy mijanona atreto fotsiny fa hitantsika sur le plan international. Dia ndataka tony raha fasahanao zany be ny tanàna. Matoa amin'ny tena anareo zany fangaho a MBS tsy mba manaraka tsara an'izay réquisition na fampitanan'ireny vaovao reny. Ka nareo tsy mampita fanontaniana aperaka fotsiny zany a. Eto mahita zany lazainareo usage personnel. Mampita hitako miteny ihany izy hoe mampita ny tenin'ny filohan'ny République amin'ny ray na le an'ireny zay andavanareo azy. Fa fampiresana raha ho any za tsy hidadetay an'izany fa tsy rôliko zany. Ny rôliko fotsiny dia mampafantatra ny international hoe aty aminay a dia mbola zao ny zavatra mitranga tsy gagy anareo raha mahita Madagasikara 3 manitra indrindra na 4 manitra indrindra eran-tany. Satria le mpitondra mihitsy tsy malala, tsy manaja tsara zay tika tsy manana ny esprit na homme d'etat.